ny masina, mampitomboana ny manaraka ny famiram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Pentekosta roapolo amby roa arivo. Miaravantsika rehetra miavana nakatra izany fotoan-dehibe izany. Liturjia eny voalohany no tanterahantsika, izay amaranana ny loha-hevitra amin'ity volana mety manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny olona sy ny dekona manatanteraka ny asa fanompoana dia ao amin'ny sikajy mahatoky. Ny miteny ny zava-maneno amin'ny ity dia andriamatora volombelomovo. Ary ny mitondra ny hafatra amintsika kosa ny havana dia ny mpitandrina Randrianazy Soalahy. Idera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika, miaraka hitsangana mamaky ny Apokalipsy toko faha-20 ny andininy faha-17 sy ny andininy faha-20 tapany faha-3. Miaraka hitsangana isika rehetra. Ny fanahy sy ny ampakatona manao hoe avy, ary ao ka izay mare anao hoe avy, ary ao ka ho azy izy mandareka, ary izay mety ao ka izy sotro mandraikona mananaina. Avia Jesosy Tompo. Amen.
Ary indrindra isaorana anay manrakariva ny tantara masoa vombina namanay tany amin'ny isa-tokantrano tany amin'ny marana rehetra izay nidiavinay ka tonga somatsara ety izahay amin'ny voninahitra anao. Misaotra tompo fa Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra mamindra fo aminay ianao, dia ray ilay sakarazaina manrakariva ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Afaka mipetraka isika miaraka. Ry havana malala rehetra ny tompo, eloy amin'ny fanajana sy ho saintsaina manrakariva ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika amin'ity andro ity. Fa efa natsoina ao amin'ny fahafahana ianareo rahalay, kanefa aoka tsy ho entinareo manaraka ny momba izany fahafahana izany. Fa mifampanontolo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny indray ny lalàna rehetra dia izao: tiavana manao tahaka ny tenanao. Fa raha mifanamatra sy mifampinana ianareo, tandremo sao mifandringana. Fa hoy izao: mandeha araka ny fanahy, dia tsy ahatanteraka ny filany mofy ianareo. Amen. Alleluia. Sambatra ny retsirana, izay miaraka lalàna Jehova. Sambatra izay mitantana teny vahaoleny, ka mibala azy amin'ny rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, dia samy miaiky ny tsy fahatanterana tsika isika, ka aoka hiara-mondrika ny lohantsika, mifona sy mibebaka eo amin'ny andrian'Andriamanitra. Mifarakasika. Ny rainay izay ny an-danitra, indreto izahay miara-manondrika amin'ny lohanay eto anatrianao. Miaiky ny tsy fahatanteranay, miaiky ny heloka lehibe izay vitanay teo anatrianao. Fantatray fa Andriamanitra mamindra fo sy miantso ianao, ary tsy mijery ireo adalàna sy ireo tsy fahamendrehanay rehetra, fa mamindra fo aminay isanandro isanandro. Tompo, indreto izay ankehitriny miaiky ny fahampitsoanay eto anatrianao, mamindra fo aminay Andriamanitra, mamelany eloka fa izany no hevitra mampisaraka anay aminao. Andriamanitra fitiavana ianao, ary tsy mamelanay ao anatiny ny fahadalàna sy tsy fahamendrehanay. Mitalao aminao izay ankehitriny, diovy sasamadio amin'ny alalan'ilay rano soa izay nalatsaka anay. Misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
Andriamanitra mpamita fosiny antra tokoa ny Andriamanitra izay mpivavahantsika ry havana koa manasantsika raiso eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tombo antsika ankehitriny. Hoy ny tombo amintsika manao hoe avomeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofinareo fovato ka omeko fonofo ianareo ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka mahatonga anareo andeha araka ny lamako sy ny tany lavitsiko ka hanaraka azy ary olona ny amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo fa omboka ianareo ary izao no Andriamanitra reo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany sy misarana vahoaka sambatra ny olona izay tsy haiko izay voalahiko ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Satria rehefa tonga fotoana sy razana ny raharahany fiangonana. Taratasy fitaorana, ny vadiny razaka sotro ny hery, ny zanany razaka soa Andro Aleksandra, razaka soa Misa Valentina, ny praitako aminy rapoto Alexandra dia mandrato Monika sy ny zanaka manjafiny, raha dia mandrato Patrika James sy ny zanaka manjafiny, raha dia mandrato Henri Charlie sy ny zanany, ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana feno ny mpitandrina vady sy ny zanany randena Soalain, ny FDKM ambavady mitafy sy ireo sampana rehetra noho ny famotroana sy fitondrana ambavaka azy ireo tamin'ny farasana ny havany razaka soa Andriamanitra ny nasy vy voahirana. Andriamanitra manankanem-pahasoavana ne ombanareo hatrany. Fampatahivana sy fanantanana voalohany ampatahivana itsika mba hanoratra ny anarana fanampina anarana ny taona ny adresy ary laharana finday ao ivelan-trano raha mbola tsy nahantanteraka izany. Marihana rehefa fa izany fanarahantsika ny napetraka ny fanjakana izany dia antoko ny fisokafantsika isaky ny lahady sy azontsika ny taratasy ahafahana mivoa ahafahana manateraka ny fanompoavana
maraina. Mbola mitoantrano ny fipetrara ara-pahasalamana sy ny fiboana dia tahak'izany ihany koa ny amin'ny fandaminana fampitoavana maraina dia angaviantsika isoratra anarana na amin'ny sikaitra na amin'ny Facebook na ho sakristain na amin'ny larana fonday efa natokana ho amin'izany. Dia tahak'izay ny larana fiangonantsika rehefana an'Andriamanitra ilay voninahitra. Fa zoenga nareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo taovaovolombeloko eran'ny Jerosalema sy Jodia ary Samaria hatrany amin'ny farany tany. Izany tenin'ny tompo izany dia avana ny fampiaravantsika ho tain'Andriamanitra manokana mahatrafy ty Pentekosta ity. Ny Pentekosta riavako dia fotoan-dehibe tokoa ho an'ny mpino, fotoan-dehibe satria ankalazana an'Andriamanitra no nampitsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatry ny tompo sy ny mpino voalohany. Fa fotoan-dehibe indrindra ihany koa atsika mpino satria anniversaire-ny fiangonana ny Pentekosta. Ny andro Pentekosta no nitsangana ny olona voalohany fiangonana. Ka na ho anao any an-trano zany vao atsika to mpiangonana dia mifampiaraka sika. Fa fitahina lehibe tokoa no mety tompo atsika ahatrarantsika izao tsingerin-taona izao. Dia mampahelo antsika rehetra rehetra amin'ny faharetana amin'ny fivavahana na dia eo ary mety amehana ara-pahasalamana, tsy ahafahana mivezivezy, tsy ahafahana mihetsiketsika tahaka ny fanao mahazatra atao anatin'ny fiangonana. Zava-dehibe rehefa ny vatagavanao fa zava-dehibe koa ny fotoananao mavaka any amin'ny isa tokantrano ka dia mifampahelitsika. Fa misaotratsika rehetra ihany koa amin'ny fitoaran-tsiam-bavaka ny asan'ny fiangonana, fanaonantsika ny fiangonana amin'ny adidy, amin'ny andraikitra maro samihafa, fanaonantsika ihany koa ny mpianakavy ny finoana ireny. Isan'ireny moa izay fananatanantsika tamin'ny alady lasa teo dia ny fanaonantsika ireo mpiasa ao amin'ny foibe fijikemina. Misaora ianao izay fananao riavana ary manentana anao mbola tsy nanao ihany koa. Fa misy mpitandronao, misy laika ao, misy mpampianatra ao, misy evangelista milanjitra be ihany ny ambanivohitra rehetrarehetra izay tena sahirana tokoa riavana amin'izao vanim-potoana izao. Ka mila mivavaka ary mila mitolo-tanana avy amintsika fiangonana. Fa dia mila antsika riavana mba samy hamotra izay fontsika amin'izany. Fa ny fahatelo farany riavana dia izao. Fantatsika misaorantsika amin'ny tompo riavana fa ny tompo sika io toeram-pidiovana izay hitantsika eto amin'ny atsinanan'ny fiangonana io. Efa andalam-pahavitany izany toeram-pidiovana izany riavana ary sika fiangonana io efa samy tonga mavaka sy samy miara-entana tamin'izany. Fa dia mankasitraka rehetra tamin'izay efa vita. Toy izao riavana ny dinidinika mikasika izany trano fidiovana izany. Ny anjarantsika fiangonana amin'ny famitana izany trano fidiovana izany dia 39 millions d'ariary. Nefa vitantsika 20 millions d'ariary. Ny sisa miarantsika fiangonana izany dia 19 millions d'ariary. Ao anatin'ny 19 millions eo nefa dia efa misy vitantsika tamin'ny 17 mai teo sy ny tao enelan'izay izay mitentina 6 millions 250 millions 6 millions 250 000 ariary. Ny sisa zany izay tanterahantsika amin'ny tiany ity dia 12 millions 750 000 ariary. Aza mieritreritra ny volana nampoketranao anao riavana. Aza mieritreritra izay efa nieritreritrao ny aran-tanetranao koa riavana na izay ny mikontinao ny amin'ny banky any. Fa Pentekosta io men'Andriamanitra fanomezany lehibe ianao dia ny fanahy masina izay tarihan'ny fanahinao riavana no arao. Fa tsaroa fa izay manome am-pifaliana ho tian'Andriamanitra. Fa dia manentana antsika rehetra amin'ny fotoana ny asa vavolombelona samy hanao izay tandrifintsika amin'izany toeram-pidiovana izany. Fa sady anniversaire-ny fiangonana riavana ny Pentekosta fa ambarana ny volana May koa tsika. Na ho anao izay miantrano any na ianao izay tonga eto. Isika rehetra izay manana anniversaire riavana amin'ity volana May ity manasanao mba hitsarana amin'ny toerana izay misy ianao. Mahazatra antsika moa rehefa mifampiaraka salamizao dia misy ny fanomezana any amin'ny STK tenin'Andriamanitra dia mbola ho avy ny anjarantsika manaraka rehefa manona ny zareo STK dia ho atolon'izay. Fa ny ataontsika amin'ny tiany ity kosa dia mifampitonana mavaka dia fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fitahian'ny banky. Hivavaka isika. Endre ny fifalianay tompo fa nitahinao ny fiangonanao. Mahatratra tsingerin-taona ny orenana izao. Dia mifanahinao tokoa tompo nameny ny mpianakavy ny finoana rehetra. Atokana eo vavolombelonao any misy atokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, amin'ny asa mandana azy amin'ny raha mananay. Na amin'ny teny na amin'ny asa dia mivoninahitra mandrakariva tomponao seronay. Fa misaotranao indrindra tompony amin'ilay tompo-panomponao. Misy ny atom-piangonana ankehitriny, fa misy feny any atokantrano any izay mahatratra ny tsingerin-taona naterahany amin'izao volana May izao. Dia ianao ny tompony ampatsiaro azy rehefa ny fitahinao sy ny fahasoavanao dia mitobaka mandrakariva
na inona fivaovan'ny toe-pahasalamana na ny toetrandro na ny toe-piainana. Dia ianao ny tompona metoky azy ireo atsiarovany fa tsy mifarana amin'izao volana me zao ny fitahinana fa mitomanakariva kampiorenao ny fonina sy ny fahatokinanao izy ireo. Ary tsy ho azy ireo ihany tompona katana izany ho an'ny fiangonana manontolo mba samy ara-tsiaro zay fa eniky ny fitahinanao ary eo amin'irany mandrakariva ianao tompo na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Dia misaotranao tompo ny amin'ny mpanomponao fa misaotranao koa ny amin'ireo izay nahatsiaro fitahina tokoa ka mahatanteraka ratom-pisaorana entina manome voninahitra anao ny fitahinao any amin'izy ireny ho amin'ny fiangonanao koa mba tonga ny tokoa mba ho fahazavany izao tontolo izao. Dia amin'ny anarana jesoa na amin'ny izany vavaka izany misaotra tompo. Afaka mipetraka izy. Farany revana dia mpanompon'Andriamanitra no tahiny tompo ka mahatanteraka ratom-pisaorana. Nolotra vola ratom-pisaorana roa amin'ny ariary ary atolotra ny mpitandrana randriana soa izany. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ho amintsika rehetra mba hitarika antsika azaontsika mahatanteraka izay rehetra nambara tamintsika ny amin'ny raharam-piangonana tamin'ity an'ity. So sika miavana dia natanteraka ny rakitra fotsarovan-drakariva farany izay manome fifanina sy ampiavana mahakasikan'Andriamanitra. Ataontsika ao anatin'ny rakitra miavana ny firana efatra amby sivifolo amby zato ny amin'ny fahatelo sy ny fahaefatra miaraka hitsangana izy.
izay hovakiana sy hotoriana amintsika. Ho ataontsika mianoran'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ny filana 420. Mialohan'ny andraisana ny afatra ny tompo dia ny fiarahana sy ny 70 nandeha ny voalohany. Fotoana ny andrelesana sy amakiana ny tenin'Andriamanitra isika ampanisika ary mivavaka. Isaranay ny anaranao ry Tompo Andriamanitray. Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra mahery ianao, satria dia nomenao tomponandro izahay mba ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao. Dia ny teninao izay fanilo ny tompotray sy fanazavana ny lalanay. Ny fanahinao masina mankatahanay ameno anay, mba haizanay mandray ny afatra tianao ambara aminay. Koa mitenena tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mankatahanay izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 4:40. Fakitsika ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Isaia 4:40 ka hatramin'ny 5. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa ankehitriny dia mihainory Jakoba mpamono sy ry Israely izay novidiako. Izao lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namonina anao hatrany am-boka sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpamono, ary ianao dia soroana izay novidiako. Fa handasaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary riga ho amin'izay tany karakay. Eny, handasaka mifanahiky amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe any Jehovah aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe any Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia hotononony amin'ny fanazana. Hotohizana mivakiteny ao amin'ny Jaona. Filaza tsara ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 9. Jaona 4:1 ka hatramin'ny 9. Ary nisy fahasiho anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no niarina ka nanao tany hoe, radio, fantatrefa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zafamantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namarika nanao tany hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ao kibon-dreniny indray va izy ka ateraka?
jesona mane lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ateraka ny nofo dia nofo ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy azagata noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo ny rivotra mitsoka amin'izay tiana ary irenao ny feony nefa tsy fantatrao izay iaviny na izay alehana dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny faha-ambinifolo. Ary Petera tenin'ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny olona raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny sitrana ilay lehilahy malemy dia aoka ho fantatra ireo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy nitsangana ny lehilahy finaritra ety masonareo. Ity no vaky izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena. Ray masino
dia hoe peterazy zao natamo manao hoe tsy vola na arena nomeny ianao ankehitriny fa sotrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Volana na tena ity mpankataka fahasalamana, fahasitrana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Petera sy Jaona. Tena ity amintsika komoriavana ny any ny firenena Jiosiana. Rehefa misy zavatra mitranga anankiray, tonga dia mitangorona ny olona. Dia tonga dia mitangorona teo amin'ny Petera sy Jaona sy tirelaty satria rehefa sitra ny tirelaty dia nitsamikimikiny izy sady nivelan'Andriamanitra dia gaga tao amin'ny olona ary dia mitangorona ny olona. Rehefa mitangorona amin'ny olona gavana dia mandeha koa ny feo. Ary rehefa nandeha ny feo, tonga tany amin'ny sofony manam-pahefana. Indrindra fa ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany dia misolona, misatroseho ary milehibe ny mpiambina. Dia tsy faly reo no izany feo mandeha izany satria no heveriny fa manakorotana ny fiarahamonina ny Petera sy Jaona. No heveriny fa manakorotana ny amin'ny fivavahana mihitsy izay atao amin'ny tempony izy mirahalahy indrindra fa nanonona ny anaran'i Jesosy tompo izy ary nambara ny fanitsangana tamin'ny tsy faly ireo mpitarika ireo. Ka dia nirahany miaramila mba hisambotra azy mirahalahy. Ary rehefa misamborona moa izy mirahalahy dia mampidinina tarepotsy izy. Fatahaka ny repotra rehetrarehetra dia misy mandakariva ny famotoana izay atao. Ary tsy vita izay famotoana natao azy mirahalahy fa nalaina ambavany mihitsy izy. Tahaka nataon'ireny mpitsara mpanao famotorana ireny na ny mitobon'ny zandary sy ny pôlisy, nalaina ambavany izy mirahalahy. Fa teo amin'izany fakana ambavany izany indrindra no niseho'ny hery fahavenoan'ny fanahy masina izay taon'ny izy mirahalahy. Zavatra tena drana ny zavatra mitrano. Voalohany dia tonga manana fahasahiana izy mirahalahy. Eritrereto tsara, olona misamborana no gadraina ny any ary vao maraina dia natsoina mba ho alaina ambavany. Fa nefa na dia teo ary zany rehetrarehetra izany dia tena feno fahasahiana izy. Dia noho tena filazan'ny Lukasy eto amin'ny andin'ny fahavalo, zao ny filazan'ny Luka. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao tamin'ny ny mpanapaka ny vahoaka sy ny nongonona. Raha tsolo zany raha ataontsika hoe ny zandary zany manao famotoana. Dia zandary rehefa viditra be mihitsy na reny tamin'ny filaminana. Izy mirahalahy reto tonga dia apetrany dia feno fahendreny izy ka hoe ry mpitandro filaminana, ry pôlisy, ry zandary, andahatra aminareo ahy. Azo mba hosaritsaina dia rehefa na zavatra mitrano. Tsy faly ny mpanao fakanam-bavana, tsy faly ny mpanadina, fa na dia teo ary zany rehetrarehetra izany dia tena feno fahasahiana izy mirahalahy. Feno fahasahiana tokoa izy. Fa matetika moa tsy tiakavana rehefa todo zavatra tahaka izy mirahalahy izao amin'ny ankapobeny dia mitahotra ny tompo. Ary rehefa matahotra ny olona, zavatra olona mitrano. Na izy ino ka tsy manao hoe fa dia miana fotsiny eo toerana eo. Na koa izy miteny ihany fa miteniteny foana. Tsy mieritreritra izay zavatra avoaka ny vavany. Ary nareo miteny avoakany ary no lasa mampiampy ny vesatra hiampangana sy hanenjehana azy. Fa tsy mataka an'izany izy mirahalahy eto. Fa na dia teo ary mahavilotra amin'ny mpakambavany, na teo ary izy voalalaina tareponja, dia sahy izy nifandahatra tamin'ireto mpakambavany. Dia tena miala tokoa. Fa rehefa feno ny fanahy masina ny olona, fa indrindra ny mpino dia manana fahasahiana izy. Ijoro vavolombelon'ny tompo. Ary izany indrindra no ataon'izy mirahalahy eto. Rehefa koa malala ny tompo Pentekostale. Kadô lehibe omen'Andriamanitra anao dia ny fanahy masina. Raiso ny fanahin'Andriamanitra izany. Meteza ny fiainan'Andriamanitra ny fanahy ka hitarihan'Andriamanitra anao ny fiainanao ny tompo. Fa ny fanahy masina dia mpampahery. Ny fanahy masina mpananatra ary ny fanahy masina mpanon-tsaina. Ary izany tonon-tsaina izany indrindra no ataony amin'izy mirahalahy ka nafahany nifandahatra tao anatin'ny fahamendrehana, tao anatin'ny fanajana tamin'ireto mpakambavany azy. Fa tsy hoe fahasahiana foana ihany miavana ny azy reto, fa fahasahiana nanambara ny mpamana. Dia kely tsika ny filazan'ny Lukasy amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo. Zao ny filazan'ny Lukasy. Raha adiny izay anio ny amin'ny asa tsara natao na sy tanan'ilay lalmalina dia ao no fantatrareo rehetra sy ny olona rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana
fanatsagan'andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy mitsanganan'ile lafinaritra eto imasonareo io. Matetika aleava rehefa ambara hoe sahasahany olona ray dia lafiny mihiby zay. Fa izy miraroa tsy matahaka an'izany. Fa ilay fahasahiana tao anatiny dia tsy manamalika mihitsy ny voninahitran'Andriamanitra. Fa fahasahiana nanambara na dia tezitra napakavava na dia moraorana izy moralahy dia nanambara marina mandrakariva izy. Ary zany marina zany nambarina tamin'ny asitranana ilay lehilahy malemy tongotra. Eritreretra mantsy ny olona sasany hoe no niheriny izy ireo manokana nanaovany izany fa nambarany marina ka namarana izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ilay lombona tokony azo fijaliana no nanasitranany ity lehilahy malemy hatrany mboka ity. Raha ho asy amin'ny hafa no mandre hoe nisy olona nasitranany tamin'ny anaran'izy dia fatsy indrindra moa fa hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa ireto saduceo, ireto mpikamanao sy leojao reto kosa rehefa izay misy Andrianasy sy ny Kaiafa dia tena tafitohiny izy ireo. Tena tafitohiny izy ny amin'ny lazana fa tamin'ny anaran'i Jesosy nanasitrana. Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Satria izy ireo no anisan'ny konkonina tamin'ny fanameloana an'i Jesosy. Izy ireo tsy nino fa misy Jesosy. Ka etina nefa dia ambarana izy amin'ny rahalahy rehetra hoe izy ilay nanasitrana, Jesosy ilay nanasitrana dia tsy faly izy raha tena tafitohiny. Ireto Jesosy ary manakaroany dia tafitohiny izy ireo. Ny amin'ny filazana izany hoe Jesosy tsangana tamin'ny maty zany. Levako mahalolo na tafitohana reto makamafa na vitra izy ireo dia nambara ny Petera sy Jaona nambara fa tamin'ny anaran'i Jesosy nanaovany izany fanasitrana zany. Levako mahalolo tompony samy tiany sainao hafa ny olona feon'Andriamanitra ny fanahy zany dia mijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva na inona zavatra mitranga sy zavatra miseho eo amin'ny tontolo manodidina azy. Amin'izao vanim-potoana izao moa mana dia miova ny toe-tsain'ny olona. Matetika eny amin'ireny toeram-pivarotana ireny maika mivarotra satria amin'ray dia efa tratona ny tsena dia atao izay atokan'olona betsaka hividy dia indraindray famelo-bola tsy mandeha amin'ny loatsony. Indraindray mihoatakatoka famelo-bola azo mividy dia indraindray misy olona ilay mpanahy dia tsy averina intsony ty famelo-bola mety ty fa ty fanomezana an'Andriamanitra avy amin'izao confinement izao. Misy olona maro salamy sady kitapilatsaka ty fanomezana vanimony kareso tsy viava na confinement na fahasairana na inona zavatra mitsakoa ny fiainan'ny mpino no fenon'Andriamanitra ny fanahy isika dia mitsoro amin'ny fahamarinana mandrakariva ary manambara ny marina. Fa zava-dehibe misarika ny saintsika koa raha zao Pentekoste zao dia zao matetika amin'ny Pentekoste hatramin'izay dia somary tapotakony dokam-barotra maro samihafa ny amin'ny fety aman-danonana. Nareko takona ny amin'ny alatsinain'ny Pentekoste. Ngamba ny anareo tsy takony izany ny Pentekoste fa tena ara-dalàna mihitsy. Dia ilay vatsaina avana ny budget tokantrano. Ao na ny budget rehefa lava ny Pentekoste, ao zany rakitra, frais, fanomezana, sakafo atoandro satria maikamaika atao fitaramaso eny ihany dia vita. Latsinain'ny Pentekoste indray izao gasoil sy ventre atao ohatran'izao dia misy fifaliana ihany koa any azadiny zao mampisotro maro samihafa ary azadiny koa mifany toerana. Dia ianao ravana ny malalo takona avy ny Pentekoste satsy dia isorana manakondro mampisotro an'Andriamanitra. Fa tamin'ity taona roapolo amby roa arivo ity na dia maro izay zavatra manahirana antsika dia miseho tokoa ny voninahitran'Andriamanitra. Ary tena miantraika amintsika tokoa ny fanahin'Andriamanitra fa tsy misy mahatakona ny fahamarinan'Andriamanitra na ny fety aman-danonana kay na ny fitsangatsanganana maro samihafa kay na ny etraitra amin'izao tontolo izao aika tsy misy mahasakana ny olona feno fanahin'Andriamanitra ary ny voninahitran'Andriamanitra ary nijorondrindra amin'izany fahamarinana izay dia mahery fa tsy moro zany joro amin'ny fahamarinana izany tsy moro zany manao marina izany fa amin'izao vanina noenatsika izao ny manao marina renenjera dia mahery izy matanjaka aza matahotra amin'ny fa ny ara-dalàna motomp'Andriamanitra amin'izay rehetra ariana fa mijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana ary ampianarina ny zanakao zany ao anatin'izao confinement zao fotoana mihitsy azona mampianatra ny ankizy taranaka mijoro amin'izany fahamarinana zareo mampiaraka asa aminao zany any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra
mampalemy hoe mananjava misy ny faritra efatra zao tsy afaka mivezivezy tena tsy afaka mivezivezy ny antony ame alala-pahasalamana fa ianao ve mahazo saritsaina hoe olona va Tomasina tonga any mbolava azonao saritsaina hoe zany mitango filaminana vola namboary sakana folo na le reo hoe milala-pirenena faharoa ahoana matongavan'olona zay mitondra tsy mikaretina Covid-19 niala va Tomasina tonga va le mbolava ikazany le zao mbola betsaka mbola betsaka ny sy mijoro amin'ny fanamarina faharoa kosa ka nahazo famonjam-bebena mofenona Andriamanitra ny fanahy mihitsy na miteny ka lina miasa zoro amin'ny fanamarina manarahatiany Jesosy Kristy le lava sy fanamarina ny fiainana ny tonga any fanjakan'Andriamanitra. Ny fahateam-piavana be zao lay fahasahina zay tao anatin'izy morala ranalainam-bava izy tsy vitany hoe mijoro tamin'ny fahamarinana ihany izy ka amin'izay no marina fa tena ainy izy morala mihitsy rehefa efan'Andriamanitra ny fanahy izy ny nanararoatra ny fotoana sy ny toerana ary ny olona mitoriana ny filazantsara ny famonjena efa teraka tokoa le ambaran'ny Paoly apôstôly fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa dia zay vao azo tena miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra rehefa ka ilay fisambona ilay famonjana ilay fakanam-bava zay natao azo morala no navadika Andriamanitra indray no sehitra azahoana mitoro ny filazantsara fa dia mahagaga moa rehefa reny dia zao ilay olona nanomboan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana indray mitoriana ny filazantsara eto ankehitriny fa iny Jesosy Kristy iny ary amin'ny anarany iny ihany ho azahoana ny famonjena. Io ny filazantsara eto amin'ny andininy faharoapolo zao no filazantsara ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa amban'ny lanitra monenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Jesosy Kristy lava manambarana afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ry afaka maralo tompo lay fakanam-bava izay niandrasany reto mpanadiady reto fibaboana ka hianany amin'ny nijoroana no lasa ilay sehatra mitoriana ny filazantsara ka nampifatany anyreto fianakaviany sy nedrony reto fa ilay Jesosy Kristy iny zay maty defa nitsangana tamin'ny maty ary amin'ny anarany iny ihany ho azahoana famonjena. Dia tena misoratra amin'ny farany ary ireto mpianatra ny tompo reto amin'izany fahamarinan'ny filazantsara dia ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Sy mirava dia tena tamin'ny taranambony dia mahatsiaro tsy teny amin'ny tantaran'ny Matio dia tamin'ireo olona maro izay navarina tena olona mpamarina dia maro be ny navarina tena olona mpamarina ireny dia mipididino dia any masina izy ny farany dia efa mitokitra efa ray mialy azy efa ny ambany any zany natao tamin'ny Matio tamin'izany fotoana zany dia zao no tenen'ny mparozobory efa alohan'ny hamarina azy indrosoanao dia tsy avarina ialana izy avarina kristianina io dia tsy avarina dia Matio rehetra miravana dia misoratra amin'ny farany ka nijoro fa Jesosy Kristy any mitoko sy mpamonjy azy dia navarina tany fa nisy anankiray ihany moa zany tsy navarina satria vaky tamin'ny olo afarana dia naroa ny anarana izy aloha ny anarana hainy mamonjy tonga teo amin'ny toerana hainy mamonjy iny moa le tonga amin'ny fiteratsika hainy tio hainy mamonjy hainy atony azy taio velony ny ara hainy mamonjy dia nivaky izy tamin'ny filazantsara vaky teo tamin'ny Kristy izy dia tsy navarina teo amin'ny ambonina mpamarina fa dia araka ny tantara miravina dia maty mampalahelo zany ilay moa zany tany amin'ny faritry farany fahitana ino miravana ny saina ny saina amin'izany ny olona pino fenona ny fanahin'Andriamanitra dia hatramin'ny farafofinaina dia mijoro izany fonan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ary zany hoe nefa ny saina ny saina fa ao anatin'izao ary amin'ny varana entana Covid-19 izao fa misy mampisety maro maty maro marary betsaka ny tsy fampino fa misy zavatra mahafary koa iaho tsy eto toerana ihany hatrany tanàna masina dia ny fahamaroana marary sy mpitsara ary mikarakara marary zay tena miova fotokoa tao anatin'izao valamaretiny zao dia tanteraka tamin'izy ireo tokoa ilay didinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy dia hoe tsy manova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona raha tsy ateraka tahaka ny zaza dia ateraka ny rano sy ny fanahy io le fahaterana vaovao ary dehibe koa mpiavana ny marary
sy ny mpitsara ny fiainankaviany mpitsara tena miainy izany fahaterana ka tena lasa miova ny fiainana no ny amin'ny Covid-19 ka lasa nena amin'ny Jesosy izy fa Jesosy manasy tompony fiainana ka na tao irany fahasitrana dia tena miova ny fiainana manontolo na izy na izy mpitsara na teto toerana ihany misy akady mitan-dranomasina rehetrarehetra tany ho asa ianao ihany milaza amin'ny tompo fa ny fiainao ny fanahina amin'izao Pentekoste zany aza mianarary aza miandry olana aza mianarana problema fa rato ny fotonomen'Andriamanitra anao zany miteza mba voaza ny fanahin'Andriamanitra mba olo vaovao fa raha misy olona tokoa mino ny Jesosy Kristy mino ny famonjena raha misy olona ao Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra tao rehefa vaovao dia mbo tanteran'Andriamanitra antsika tokoa ny afa izany fanavaozany fanahy masina zany ka na ho tokantranona na miaraka amin'ny mpiara-miasana na miaraka amin'ny namana na iza misy atao dia ambarao ny tan'Andriamanitra Jesosy Kristy lay no tompo sy mpamonjy ary ambovana ny fiainana mandrakizay ary ohatry ny fotonomen'Andriamanitra ary ndesy namay teny fanelatsika efijekiva manao hoe koaoka aza menatra ny vavolombelony tompotsika eo n'Andriamanitra le ny voninahitra fa ny fanahy ny Josana alavao ny fiainana sy ny fiainana mba tonga tsika tokoa anina fahasaliana ijoro amin'ny famahina sy anambarana marina dia i Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy zao tontolo zany. Amen. Amin'ny vavaka isika Andriamanitra rainazan'Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao lay tsangana tamin'ny maty ary mipetraka eo seza voninahitra ankehitriny izay nanotsaka ny fanahy masina tamin'ny mpino fa izay fa manotsaka amin'ilay mpino ankehitriny sy matakizay koa zany fanahy masina zany ary zany rirany antony izao Pentekosta izao ampahafantarana izao tontolo izao fa manakely eo amin'ny fiainan'olona tokony fanahin'Andriamanitra ko misy saotranao ny amin'ny fanomezanao tompo saotranao ny amin'ny teninao fa indreto izay ty maneho ny fahavolonay tokoa anaradianao Jesosy eo ambany fitarian'ny fanahinao ka ianao ireriana ny tomponay ianao ny joronay na ny tokantrano zany na eny amin'ny fiarahamonina ny letelevany fiangonanao dia ny fiangonanao tompo izay misitraka fitainy lehibe tokoa satria mankalaza ny filerotoana ny orena amin'izao Pentekosta izao ambiny tompo taio ny fiangonanao mba handroso tokoa amin'ny finoana sy ara-panahy ka na ho zava-dehibe ny fitazanany maro ho amin'ny fanjakanao ambiny koa ny fiangonanao tompo mba ho toerana to isitrahana fahalalana avy aminao
na amin'ny teninao zany na amin'ny voary zay oarinao fa tahiko tompon'ny fiangonanao mba ho tena fanasina tokoa ka isitrahan'izay rehetra miditra sy ny voakano ny fahasalamana na fahasalamana ra-tsaina na fahasalamana ra-mofo ilay anto satria Andriamanitra manasitrany ianao ary zany raha teo nataonao tamin'ilay lehilahy malemy tongotra teo ambaravarany tempony nasehona tokoa tompo fanifanahinao rehefa mameno ny mpino dia afaka miara-miasa aminao ary tojo amin'ny fahasalamana izany indrindra tokony angatanao amin'ny fiangonanao mba hitozo amin'ny vaovao mahafaly izany tokoa manerana amin'izao tontolo izao ka mba ho fiangonana mpampahery mpanome fanantena ho fiangonana andro ny fahamarinana sy ampakaran'ny olona tokoa fa ianao Jesosy ny mpamono izao tontolo izao ka isaky ny tonga atao tranonao ny olona dia tsy aro fa tsy lavitra ny fanjakanao mpamonjy indreto ny fiangonanao ambino amin'ny fahasoavana ambino amin'ny vola mankahelo ambino amin'ny olona ilena ihany koa mba vita soa zany iraka masina amin'ny ranao azy zany mpitoro ny filazantsara ho fanjenao ho mpampahery ny sahira sy ny renaka ary isan'ny reno ny marary mivavaka zay tompony zao io izao ho an'izay rehetra lazon'ny arety na atao tranonao izy ankehitriny na any amin'ny isa-tokantrano fendrena any amin'ny toeram-pitsaboana mivavaka zay Jesosy amin'ny rehetra miady amin'ny fahafatesana amin'izao ora sy fotoana izao tompo ny fanahina koa ny ameno ny fiainan'izy reny ka tsy arovana manakariva fa hatramin'izay ka hatramin'izao ary manak'izay ny diakapoka taminao noentina manasitramanay ary ny rofona rehetra dia efa metona Jesosy teo amin'ny azo fijarena fa afaka manokan'izay Jesosy amin'ireo hoe marary ny Covid-19 na eto toerana zany amanerana amin'izao tontolo izao na ireo efa voatily zany na ireo mbola tsy manala kory ary fa indrindra amin'ireo faritra atao anatin'ny firenena malagasy zay tele-pareahany zany valana entina izany tombo tianay misotranao zay fa ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa ahasoa zay tianao ka na aretina na fahasairana dia natao malalan'izany sitrahana famonjena sy fitahina nefa miangavy aminao zay Jesosy rasitakao tahaka ny fanaonao mba tendreny loha amina retina amin'izy ireny mba hitsahatra ny fanaintaina sy ny mofy ka mba hody ny fahasalamana sy ny fahasalamana ra-mofy ao nefa tompony angatanay fa indrindra ny fahasalamana ra-tsaina ka tonga zay tokoa ahatsiaro fa eo anilany anao ary tsy mahafoka mahasaraka azy fa indrindra fahasitrana ra-panaka atonga zay ko olo maovao fa tsy sasamama ihany tompo fa ny mpitsabo sy ny mpiara-miasana ny fiaramon'nym-pirenena ny fitondram-panjakana ny eto toerana manerana amin'izao tontolo izao ny fahasaman-tsaina vaminao Jesosy ahatakarana izy reny amin'izay fomba mety manasitrana sy mameno ny vahoakanao reny amin'ny fiarahamonina ka mba tahaka ny endrika eo Andriamanitra tahaka ny namoronanao azy izy reny fa ny fiarahamonina ny firenena ny fiangonana koa Jesosy ampianarina manakariva ana foantra ka ifanometarana amin'ny fikarakarana azy reny fa indrindra andray azy reny tokoa amin'ny mpifaliana mba ho lavitra ny fifanavakavahana sy ny fifanoliana tompo tianay mivavaka indrindra izay satria ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao dia maro ao anatin'ny fahasairana maro ao anatin'ny tsy fampina tompo Jesosy fanahinao milina ameno ny banga eo amin'ny fiainan'izy ireo anokatra amin'ny loharano mpitahina ny varavarana lanitra mba eo tsahana zany fitahina zany amin'ny fiainan'izy ireo
ka tsy aovany fa namandalo fotoana sarotra izy ireo dia mba iombona amin'ny Davida manao hoe manao mamaky loasarika ny fahafatesana zao dia tsy atao tamin'ireo zao satria ianao no amiko ny tenao sy ny tsakazo no mahafantatra ho fotoana tokoa izao tompo azahoany miarina amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny lafiny ara-tsaina fa mita amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-piarahamonina mba amitrana fiavana fa indrindra anemana firaisan-kina tompotianay izay rehetra asan'ny fiamonana na amin'ireny marary sy sahirana ireny dia amin'iny tompo ka na dia eo azy rety fahasaranany fiamonana ihany koa manomboka reny foibe fijekely zany ka trany ny fiamonana ambanivola rehetra dia mba amin'ny manakariva izy ireny mba hifanoana tompo ary avita soa ny fitorina ny filazantsara Jesosy tompo mivavaka indrindra izany ho an'ny tsirairay avy satria maro manana olana ankehitriny amin'ny ampitso ny asa mandara amin'ny ampitso ny fanadinana sy ny fianarana amin'ny ampitso ny fiainatokantrano tompo tianay eno ny vavaka mangina izay miporotra ny tsirairay avy na zay le tokantrano zany na le toantranonao amin'izao anio zany fa Andriamanitra meny mivavaka sy mba mivavaka tokoa ianao ko miatonaka aminao zay tompo ankehitriny. Ny fanahy masina tompo lay fanomeza lehibe mianao anahy amin'izao pentekosta izao izany fanahy izao tompo nirinahy anavao amin'ny fiainanay ary ampionana amin'ny finoana sy ny fahatokina fa Andriamanitra miaina mivavaka izay lasandatraina ary momaly zany mihoatra lavitra no izay fantatanay koa dia indrindra tompony ampionana izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarana manao hoe Misao tsy aliavako ny tompon'Andriamanitra tamin'ny fahakezan-dehibe nomentsika tamin'ity anio ity satria ny fiainan'Andriamanitra ny fanahy izy ho amin'izao sisa izao mandehana tokoa amin'ny fitarian'ny fanahy dia anana fahasahiana tokoa ianao na izany rano tokoa indrindra fa amin'ny tokantrano satria aminany tsy masina tamina sarotra ny fitorina filazantsara ny fianakaviana sy ny amankonany zany fa rehefa ny tompony anafy ianao amin'ny fanahy so tika nytena manano tompon'Andriamanitra fa manenjika asa mandrakariva satria zany raha teo miantony fitarian'ny fanahin'Andriamanitra ho tonga amin'ny asa vavolombelona tsika tiany ity anatanterantsika ezaka manokana amin'ny trano fidiovana izany manasa manao miavana sokafo ny bokony Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia raha tsika rehetra manaky amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe aloka izy fanavoafaritra any ivelan'ny tompo fivoahanao fa Jehovah Andriamanitra mandeha voan'ny tomponao amonjy anao sy amolotra ny fahavaranao eo aminao ka dia ho masina ny tomponao raha tsy ahita zavatra maloto aminao izy ka tsy hiala aminao. Ity tapany farany ty ravana tiako sary anaty saina dia le tenyny tompo manao hoe
ka tsy hiala-manao izy fa inona moa ny fipetraka atokako ny tompo Andriamanitra tsy hiala ny zanak'Israely ary tsy hiala tsy hiala dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ny fahadiovany ny tontolo anomezam-boninahitra an'Andriamanitra fiangonana ny fiangonana zany misy toerana fitiovana fa raha ny an-trano dia ny fomba mpanahintsika amin'ny fiainantsika manao ny fahadiovantsika ihany dia zany no mahatonga an'Andriamanitra tsy hiala amintsika fa ny faharoa eto za tsy ampanangatana moa izy manana sedalalovana amin'izao fotoana izao za tsy amao izy manana fahavalo fa izy manana defy tsy maintsy tanterahana amin'izao fotoana izao samy manana dolo tsy arehetra tianao ny andresy aminay matolotra Andriamanitra anao fahavalonao sy rehetra manahirana ankatoavany fahadalin'Andriamanitra miana amin'ny fahadiovana ary sy lanja tokoa samy fahadiovana zany tsy hoe misy ara-pahasalamana ihany dia nataontsika fa tokony fiainantsika mandrakariva sy mandrakizay zany misy olona anankiray zay manao fampizarana diako le fampizarana aminareo le fampizarana zany zay soran'Andriamanitra pastera fa noho ny amin'izao alana etan'izao dia manao masikatsika dia tsy voan'ny gripa ntsony any noho ny amin'ilay fanasana tana matetika dia tsy maraky kipotsony ny zanaka ao an-trano soran'ny tompo zany raha manary fianarana antsika ihany koa zany hoe amin'ny androm-piainantsika tsy masika mandrakariva akorytsika fa mifamindra moa ny virus samihafa izany mahatsiaro hafahafa dia malavirina ny biso sy ny fandraisan-tana fa tsy miandry rehefa misy masika ihany sy mahazo mifandray-tana fa mananja zany fa ina moa iavana ty mosairana zava-dehibe ary manatana amin'ny toerana amesa-boninahitran'Andriamanitra ny fahadiovana ary zay le faharetanantsika na tsy ranantsika manana io trano fidiovana misy ny ezaka zay ataontsika ao anatin'izany trano fidiovana zany sorantsika amin'ny tompo ireo mpanompon'Andriamanitra no mitetika sametra izay tahaka ny asa zany fa isorana amin'ny tompo koa tsika rehetra zay efa niala-netana fotoana navavaka zany asa tongako ny fotoana rehefa zay andrasan'Andriamanitra aminao anolomanao zay tareha ny fanahin'Andriamanitra anao asa tonona fa mpitantana ny fanahin'Andriamanitra isika ko tonga ny fotoana ankehitriny zay nan'Andriamanitra zany amin'ny trano fidiovana izay amezam-boninahitra azy ko tsarova mandrakariva rehefa fa mpanapaterahan'izao asa zao na eo manao zany raha mbola tsy manatsara ihany rehefa ilay tonga trano any afana mbola lefanao zany amin'izao ianandro fa ny zava-dehibe zao mandraisan-jara amin'ny asan'Andriamanitra fa marina foana ny tenin'Andriamanitra manao hoe mahasambatra tokoa manome noho ny mandray manasanaryavako ny tsanana ankehitriny mivavaka isika ao ina ny vavaka dia ny raha fiteny-jato le nataontsika teo nataontsika dia alosony bekona hoenentsika aka ny rakitra manokana dia tsika manana ny amin'izany trano fidiovana zany manasana hoe tsananyravaka ny vavaka isika tompo Jesosy anao ny tany sy zay rehetra eo manina ho indreto izay tompo izay nomenao hitantana zany fanananao zany manolotra izany mety manana ny asanao dia ny amin'ny trano fidiovana izany ko dia ambeno zany tompo mba havita soa zany asa zany ka ahatsehovany olona rehetra fa tsy fahadiovana amin'ny maha-olombelona ihany ny azo amin'izany fa indrindra marika ny fanatrehanao izao fiangonana izao sy ny fiainana mpianakavy ny fonona tezay sy ny biavy tamin'izao fiangonana izao na iza misy anay saotra reto ho faminanana nanaovana izao asa izao amen araka ny teny mpitahika teriavaka ty asa manakariva famontany amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra
izao raha tsika lavana le tompandriamanitra fa tanteraka soamatsara izao asa mikemikemiko amintsika izao afaka apetraka amin'ny soamatsara io zany vita soamatsara ny amin'ny ezaka nataontsika tamin'ity an'ity ao tsika rehetra miavana zany mbola tsy natanteraka zany namaniny mbola nay anjara zany ena fa manao le tokantrano any dia afaka manontany ny fararaka ny fiangonana ianao amin'izay fomba natanterahana zany dia makatsitaka tsika rehetra miavana tamin'ny ezaka zay nataontsika tamin'izao an'izao andriamanitra tokoa tokony ny asany amary fitentsika rehetra amin'izany mialohan'ny manantsika zao fiaranavavaka zao rehefa dia ampatsiarana kely tampara amin'ity an'ity indrindra ny amin'izay niforonan'i Jesosy Kristy fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara avy amina misiona telo iava ny efijeikely voalohany amin'ireny dia misiona LMS London missionary society fa ny faharoa dia avy amin'ny MPF misitsika mbabata mitafo zany dina tia ny MPF ko mission protestante française ary ny fahatelo kosa zay sa tsy dia fatapatatry ny olona loatra dia ny FFMA na ny French Foreign Mission Association ity French ty avana ty kosarenany saina amin'ity an'ity fa anisan'izay manana mampiavaka azy zany fiangonana French zany fa noho ny amin'ny fiombonana dia nanaiky ny fandaminana izy anarahana ny fandaminan'ny LMS sy ny MPF fanasany tompo hoe sakoma fa ny fanasany tompo iainantsika ankehitriny dia fandaminan'ny LMS sy ny MPF fa ny French hafa ny French dia zao minona ny tenin'Andriamanitra mivavaka ary faraisana fanasany tompo ampana zany no miainan'ny French ny fiangonana tantely reny ny French reny ny fahatry rehetra misy arivo mamy rehetra rehetra reny ny fiangonana French ary mizanaky ny French rehefa dia tena miavaka tokoa amin'izany hoe finoana zany tsy mila mahita izy fa mino rehetra ary mahety tokoa amin'izany asan'ny finoana zany ko zany asan'ny finoana zany manasany tompo anao koliavana kely manasanao mpandray ny fanasany tompo rehetra zay tonga eto mba hitsangana eny amin'ny toerana zay misy aoka liavana amintsika ny teny manambary mihitsy ny amin'izao sakramenta amin'ny fanasany tompo izao fa Jesosy tompo tamin'ny amin'iny zay namadiana azy dia nanenofo ary efa nisao izy dia mivakiny ka hoy izy iteny tena ho anareo izao natao ho fahatsarovana mpiaraka izany ko kapoka rehefa ninona teo izy ity kapoka ity rehefa nikena vaovao amin'ny anao izao natao ho fahatsarovana naovinanaovinanao misotro anareo fa naovinanaovinanareo min'ny tompo fito sy misotro amin'ny rako dia manambara indrindra ny fahafatesan'ny tompo anareo manampiava tiany tompo ambara amin'izany avako teo zany ny raha latsaky Jesosy tompony azy fijaliana zay asehony kapoka ny tena amin'ny tompo zay natsony tompony azy fijaliana zay asehony mofo ary ambara misoratra masinanao ankehitriny dia tena ampy tokoa anadio anao ampaherina anitarika anao ho vaviny menoto ko minohan'ny Jesosy tompo minohy tenin'Andriamanitra dia hovonjena tokoa ianao sy ny ampony ivavaka isika Jesosy tompo misotranao indrindra izahay fa na dia tsy tahaka no mahazatra anay any ny fondonanay latabatra aminao dia resy lahatra izay fa ny teninao dia le teny fiaina dia tena ampy tokoa amonjy anay rehefa fiainonao ny fanahina amin'izay ko ndreny zay manay fanasany tompotompo misotranao ny amin'ny fahasoavana lehibe zay nomenao anay ary vononay zara koa amin'izay rehetra mifamonjy aminay tsy aniany fa amin'ny fiainana mandrakariva sy manak'izay amen manasa zay mbola tsy maray fanasany tompo ary avako ankehitriny hitsanganana amin'ny toerana zay misy anao amaran'izao fiarahana fanapak'izao isika koa nira fahafolo amin'ny fiarahana fanampy ataontsika miafa indiny ny faharo aorinan'izay dia atomotra misotrano ira fahafolo amin'ny fiarahana fanampiny indiny ny faharo
amin'izao fampakavana eo tokantrano zao le afa-tsy tranon'Andriamanitra amin'ny tiany ity raha iso amin'izao trano zay atotra amin'ny anarany tokontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenana amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fonareo mba hitomponareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen. Petraka ianareo avakana. Ho an'Andriamanitra ny leriarina ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka